tafahoana amintsika indray a ny fandaharana ABC investigation amin'ity takariva ity ary dia akasitrahana trany ianao izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra ABC. Ho amin'ity fanadihadiana androany ity dia ry zareo scout indray no hiaraka amintsika. Ny scoutisme malagasy moa izay efa nisy anjato taonany maro izay. Inona no antony nanaovana ity fanadihadiana ity? Maro no mametra-panontaniana. Inona no tokony hidirana amin'izany scout izany? Inona mety tombotsoa azo ao anatin'izany fikambanana scoutisme izany? Inona ihany koa mety ho voka-dratsy? Maro ny resaka mandeha manodidina izany scoutisme malagasy izany ho arahintsika eto anatin'ny fanadihadiana daholo izany amin'ity androany ity. Fa ity ambolohany aloha dia ankasitrahana sahady ary zareo avy ao amin'ny tily Analamanga niaraka taminay nandritra ny 3 andro sy 2 alina nahafahana nanao izay fanadihadiana izay. Tawary. Allez, c'est quoi ça? Vas-y.
mena mafa le famille courage fotsiny ny équipe dia mena moral dia fa zay telo lahy samy manana ny herinay dia ny heriny zay tsy afaka andrina no arahana. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia fa finoana sy fanazavana koa tsika dia manaseho ny tenatsika ho fianarana ny asa tsara. Mbola normal tsara aloha hatramin'izao, mbola zao hoe. Fandehan'ilay mihazakazaka amin'ny andro alina, mafimafy ny finaritra. Sady mangatsika ihany eny an-dalana ho ahitana fafinaretana eny. Izy aloha milay ihany izy fa izy tsara fa somary lavidavitra ela lany. Zao an'alo mbola fandroany ty. Tao alaka miaraka marany ely. Ka manjary misy teo ela be dia aleo mandeha mihitsy aloha mandrapahatonga any amin'le tanàna tokony ataotra ihany le izy fa mila manam-pinoana fotsiny. Tsy matahotra satria izay le masokotosokoto dia tsy any daholo dia izay ady mandeha eo mitakitaky ihany aloha. Zao izy any namana Mbola any ariariana any sola. Rodorodo tsinjo lavitra 12 zay no iantsona iny azakazaka sy dian-tongotra nataon'ny zareo tily iny. 20 kilometra teo eo no alavirana izay niainga teo talatany volonondry ka ny farana tany Anjevam-Bomanambola. Mila fasahiana, efa fanabeazana mafiorina izay vao mahavita izany. Rovolana no nanomanana ity rodorodo ity izay etsika efa fanaon'ny tily eto Madagasikara. Rovolana satria tsy ny vatana fotsiny no omanina fa ny saina sy ny fanahy ihany koa. Ny skotisma mora bangona dia fikambanana mivohy ny firahalahiana, ny firaisan-kina ary ny fifampitokisana sy fifanajana sy ny fifampitsinjovana. Raha iverina any amin'ny fanombohana mihitsy isika dia toe-tsaina vahiny, kolontsaina vahiny no ny antombohan'ny skotisma. Ity lehilahy ity, Général Baden-Powell no nanangana ny skotisma tany amin'ny taona 1770 tany tao Angleterre. Fitaizana miaramila no tena fototra ny aingana amin'ny fanabeazana. Amin'izao fotoana izao dia ahitana ny fikambanana skoty avokoa ny firenena miisa 700 ary mahatratra 730 tapitrisa ny mpikambana maneran-tany. Ho antsika eto Madagasikara, mahatratra 5 hetsy ny mpikambana skoty, lahy sy vavy. Nandritra ny 3 andro sy 2 alina nanaraka ny tily izahay. Ny tily moa dia fikambanan'ny skoty lehilahy ka tamin'ity indray mitoraka ity dia ry zareo tao amin'ny sampana mena no nifanotsy tamin'ny ekipan'ny IBC. Inona moa no tena dikany izany atao hoe tily izany? Ny tena hita ny geza be eo dia ny hazo fijaliana anankiray, hazo fijaliana Kristy, dia misy ravinala ao. Dika fa Madagasikara, marika malagasy dia misy loko maromaro izay misy antony. Ny tily raha ao amin'ny baiboly dia natao elo lalana. Raha ohatra zany ka tena dika le izy dia nadika tamin'ny teny vahiny hoe éclaireur. Ny fikambanana moa dia efa mahatratra 90 taona mahery amin'izao fotoana izao. Tamin'ny 1922 no teto voalohany zany ny missionnaire, fa tamin'ny 1924 no tena tonga teto no nitokanana zany natao hoe teraka teto Madagasikara ny éclaireur unioniste de Madagascar, de France à Madagascar izy tamin'izany. Misy lalàna 10 mifeno fikambanana tily. Hoe mahatoky ny tily, tokateny ny tily, mahatoky tokateny hafan'ny olona rehetra, vonona nasony namana, madio tena heritreritra fiteny fihetsika, manatsa olona. Ny tily moa dia ireo tovolahy manana fitafy tahaka izao.
ary dia misy dikany avokoa ny karazana marika eny amin'ny akanjon'izy ireo. Ty zany a fleur de lys ny anarany. Ty zany avy any amin'ny bureau mondial du scoutisme. Ty ny tambaran'ny scout maneran-tany. Dia tia ho an'ny Afrika fotsiny. Dia ny avato ho an'ny Madagasikara fotsiny. Tia marika mahatily eto Madagasikara anay. Dia ny ilany eto koa marika mahatily eto Madagasikara. Ny efitra folara fetenda na vita fanekena tily no manao folara. Zany hoe nanao fanekena tily izy tan'izy beazina, dia rehefa indray manao fanekena tily izy dia manao folara foana, na tsy manao tily tsony ara fa manatrika hetsika tily. Zavatra manamarika ilay fiangonana zany no dikan'iny folara iny. Ohatra hoe manga sy mavo ohatra ny loko folarany le manga ohatra ataoko hoe rano. Lokon'ny rano zany manamarika hoe feno rano ilay toerana, dia mavo ohatra akondro. Ho an'ny tily dia samy manjaitra ny akanjo ny mpikambana ary samy mividy ireo karazana insigne-nareo ihany koa eny amin'ny foibe mpikambanana. Rodorodo ny resaka eto. Misy ny fanomanana tsy maintsy atao. Ireto tovolahy ireto dia mpiray fokon'olona. Ray andro mialohan'ny dia tongotra lavitrezaka ataon'izy ireo, tsy maintsy atao ny fanomanana. Misy dika ny fifampiarabana nataon'ireo tily teo. Matorana misy eo amin'izay fifankazahoana ampo izay ao anatin'ny firarahina sy ny fanabeazana scoutisme. Izay raha le fiarabana mifanakaiky mifandray tanana. Fa misy ihany koa nefa fiarabana amina elanelana. Izay ataontsika hoe fiarabana kely. Tahaka izao ny endriny. Misy anankiroa ny akikely dia eo ambanin'ny akibe. Ny dikan'izay dia ny hoe miaro ny akikely, ny kely dia arovan'ny lehibe. Le akibe zany no lehibe miaro ny kely, ary ny kely dia manoa ny lehibe. Lay ratsan-tanana telo ampovoany kosa ho mariky lay fanekena izay ataon'ny tily eto Madagasikara, dia ny anompan'Andriamanitra hiasa ho an'ny tandrazana sy ny namana ary anono ny lalàn'ny tily. Manao daholo raka izy manao inona vaovao eny ary mandroso dia mandroso. Azo aty zao ny amparovaoeto fa tsy haiko ny anareo. Za mbola vao hitady akanjo to dia ty beboly ty ataovy anaty kitaponao ty dia ty amiko ty. Mirehatra be io. Mirehatra be io. Ny fitaovana fokon'olona raha hoe atsika rodorodo eo aloha zany teo zany vilany fitaovana entina mahandro hanina, mahandro sakafo. Dia misy koa ny le tata fitaovana entina milasy, dia toy ny bombo tony anaovana ino moa anaovana an'le fanilo izay fanampiomana tao anatin'le taratasy le nomeny teo. Dia misy koa ny planche 4 face carré fitoerana boky amenan'le ankizy any amin'le alena amin'le rodorodo. Ny ray aman-dreny dia tafiditra koa ao anatin'ny fanomanana tahaka izao satria manaiky ny firosahan-janany ao anatin'ny fikambanana. Mila fahatokisana tokoa mantsy ny fandefasana ny zanaka amin'ny lasy maharitra tahaka izao.
Vonina daholo ve ilay izy ry sitraka? Aza diny ny afatra isanandro sanandro dia ny hoe mivavaka. Ary reto any izy? Andeha namako rehefa alolo tiany amboarina fa ny ahy dia rehefa izy manamboatra. Fa avy eo izy? Avy eo izy avy eo. Eny ary tandremy soadina izy mibakiraro ny rehetrarehetra. Vaovao daholo izy. Boxer. Zay. Ampianao ve tenisy io sa dia tokony hoe mizatra mbola ampiana? Rehefa ao tsy fody tsara daholo. Aza dia atao mavetsatra aloha ilay entana na izany ary satria mbola lavitra ny lalanareo. Dia hitavatra ato daholo. Ny briquet ny anona kely an'retanà. Mangalao briquet aloha zafady foatra ny tsisy. Aza tandremy tsara ho ny zavatra hoentina. Kitakely efa ao a? Efa misy eo. Zay. Zay dia lohana le roa sisa dia jerena izy entana mbola tsy any. Ivereny jereny ray mandeha avy eo. Anaty ty zalahy manao fimanalisana ato. Mandeha tsara, mandeha tsara. Tsara manoana ny fitaovana rehetra efa daholo a. Dia moa ohatrina ny vola resaka vola saman-dafa ohatr'izany. Izy ve sa manao fandeha? 25 000 par fokon'olona dia 500 isaky ny olona. Dia mba misy Fa ohatrina totalina izany aloha aza vao tsara fa manjary sy ihany. 500 zany par tête aloha 500 zay efatra 500 aby dia ny fokon'olona anay anankiray dia droit 25 ny aloha any 25 ny ankizy iray sa nareo efa dà ny 25 zay efa dà 25 dia zay zany efa anatin'izy zany efa misy rehetrarehetra tsy zatra dimy fa manjary tsisy telefônina maneno ny any tsy fantatra ntsony anaty aminareo any tsy fanatsomantsony avy eo dia le goûté ve mahavaka ampiana kely le goûté fa ohatsy tsapo misy ke goûté anay any le goûté andrea sa le vola teo vetivety ohatrina koa le goûté ilay le izy nefa nanoma zay fa ampiana kely zay ananareo fotsiny ty zany mekondrina ampivraira ngava tsy ampy ty ve nefanay zao ngava atonotono kosa zao mety zao ngava zay ngava fa ona milamina tsara fa avy eo memenina le départ tsy mety fa ataovy pré tsara daholo zavatra rehetra dia amfirmanina anareo départ rapitra menina tsy diso ny talata miala eto tanàna zany teny toko mbola ampiana fa le frais miala eto tanàna Amtelo komprosika. telo ariva en forme tsara daholo tsisy mararirary tsy mararirary edo ohatr'izany fa milamilamina tsara daholo ay zay zany fa nomalisany aloha fa za mety kodina foana ay sa ilaina koa neny so dia tsony neny zay zany manana vonona Ana sonamana vonona yary tanjazana vonona ty fikambanana andry akinany ty fikambanana andry akinany ty fikambanana ra tsy manana oya fa inona ny tarikety tsy maintsy mandresy ny tanjona fa inona ny tarikety tsy maintsy mandresy ny tanjona ho an'ny fianakaviany fanomezan-tsoa na itsoa zao dia manao skoty avokoa izy rehetra ao an-trano na ny dadany na ny mamany mitantarany zavatra ny ainany tamin'izany ny raintsoa tamin'ny fotoana anankiray efa taony zanako zany lovotao tamin'ny taona mialatsiny amin'ny tsy tadidiko zao ilay taona dia tsy raha tsy komity ntsony tamin'izany andro zany mpanohana fotsiny tamin'izany andro zany dia za indray zany mitarika ray aman-dreny ao tamin'ny taria Moramanga taria io toerana io indray nalaza be mihitsy hoe misy lolo zay mihitsy zany ilay toerana dia taty zay efa naheny hoe raharaha be ozy izy ilay an'ilay plasy fa misy lolo amin'io toerana io dia zay zany taty miasa sainy daholo ny ray aman-dreny fa hono zany dia zay moa efa préan'ilay hoe hamangy dia raha fa tonga tany zany tena reo tilo reo zany tena hoe sécurité an'ilay majinika rehetrarehetra lovotao aloha ny teneniko satria teo zany nisin'ilay zavatra ary tena misy le izy za re tsy namono le izy fa le mpanazava no adalain'ilay anina zavatra iainan'ny skoto mandeha milasa ny zavatra tahaka izany sedra avokoa izany saingy tsara ny manamarika fa tsy misy zavatra atao ka hoe tsy ho zaka ny vatana
amin'ny zon'olombelona kosa dia verina fa eo amin'ny sedra rabatana dia eo amin'ilay tena zakany. Tamin'ity indray mitolaka ity dia 20 kilometatra ny sedra nomena ireo plasy. Mifanojo indrindra amin'ny 20 taona ny sampanamena izany. 590 teo eo izy ireo no tonga namaly ny antso. Amin'ny 7 arivo, eto talata ny vonondry ny fotoana. Vonona tsara daholo ny saina sy ny vatana. Raha tao aminay manokana zao ray volana alohan'ity tady ity dia efa nomanina daholo. Priorité aloha dia ny vatana satria ny vatana ny tena ivelaran'ilay tontolo dia ny saina sy fanahy moa izany manaraka eno azy. Fanomanana rodorodo aloha vonona tsara mihitsy ny tenanay hitanao zao fahavononana moa namana koa tsara mihitsy dia izy izany mila olona mafy herin-tsaina ny tena ilaina amin'ilay izy. Ny sakafo hariva no tena tsy maintsy natao vonona ny aloha, eo koa ny fanilo izay entina hanazavana ny lalana. Anatin'izany zao baiboly, kahie, stylo, akanjo mafana, fitaovam-pidiovana, dia ao koa ny sakafo hariva efa masaka, dia sakafo manta zany mbola mandritra ny figodrodo, dia vilany koa, dia ny tady mazaka, dia flambeau, izay no namarana azy, dia cube. Sotranao izay fa ianao tompony mandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra. Sotranao ny fahendrena izay ahafahana miatrika sy manatanteraka izao fotoana izao. Ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ka ho tanteraka amin'ny seana. Jehova hiaro any se. Ny masoandro tsy mba hamena ny se noho ny andro na ny volana noho ny alina. Amen. Mandeha anary se mba le ova sy mahalasa. Ny alohany tena iangana, misy ny zavatra zaraina. Io no antsoina hoe kit rodorodo. Mahavita ilay fanekam-pahavononana nefa vao mahazo izany. Fiarahamonina anomelanja ny lalao ao anatin'ny firalahiana tanteraka ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanterana izy.
lasa zotra ny dia azakazaka maivamaivana no anomboana azy misy karazana teknika moa no safidiny antsoina hoe fokon'olona izay vondrona ekipa ray miaraka io raha ny ara-batana hita fa matanjaka reto tanora reto na izany aza nisy ihany ny vizana teny an-tena-tena-dalana teny tsy hay izay nahazo ity tovolahy ity fa tsy nahatsiaro teny izy teto matsiaro tena za tsy matsiaro tena siramamy ve zalany izy toka siramamy io le reva matsiaro tena ao eo siramamy ke va zay ok zay ao eo lo tsangana aloha izy lelo izy aleo tsangana aloha sondrova keo raha lo io tsaka kely le sariny le sariny le sariny reva matsiaro ao sotrolo kely zany parang siramamy izy hipokriseny regny midina ataony siramamy tena fanina be mireto mikarapika mitsiny sotrany fatsany fatsany kakely atsy ao lokeleka ao zay tekaratsy mitanlerilo va sady somary yaro sia io ihany nanaovanazy a rehefa misy alabeo dia iny tsikina nafitapika na zay anaty velona ary le ry atao le ry aloha le ry ranga na misy aza ny tsy salama teto dia napetraka foana ny fifampifehezana raha ny tokony ho izy dia anjaran'ireo mpiray fokon'olona aminy no milanja azy ka rehefa ohatrany iny tonga dia baizao fokon'olona misy azy dia ety makany tonga dia baizao fokon'olona miaraka aminy rehefa anina fa raha vao tsisy fiaratsony any arinany dia tsy maintsy izay mipozy tana hoe tonga dia bataina fotsiny rehefa avy eo fa izy efa bataiko fa tsy mamiana mihitsy izy ka anaovana brankaraka nga tsy manana baky e Allez, c'est quoi ça, hein? Allez, vas-y.
Vao miala dia efa misy hatrany fisorohana ny loza tahaka ireny. Feno ny boîte à pharmacie rehefa milasy ny tily. Tamin'ity rodorody ity, misy ihany koa ny mpitsabo nanaraka ireo plasy. Misy manana mpitsabo anankiray zay manaraka dia manana ny zavatra rehetrarehetra ilaina izy aloha dia anananay ny numéro an'ny CSB2 rehetrarehetra manodidina manakaiky ny toerana rehetrarehetra zany efa ananana ny larana finday dia izay no anaovana anazy. Misy ny atao hoe assurance atao anatin'ny fikambanana ary miaraka aminay koa misy boîte à pharmacie, misy karazana fanafody amin'ny resaka aretina madidinika toy ny areti-kibo, aretin'an-doha sy ny folaka sy ny ohatran'izany. Mizotra trany ireo afaka eny an-dalana eny ihany no isakafoanana, tsy maintsy atao haingana satria fotoana no enjehana. Valane vary. Samy loko. Ini sakafo mborondora. Loka rehefa tsisy tso. Tena mbola lafo tany lalana. Akaiky ny pamaky ko io. Basi ande pamaky ko io kilo. Ndia pamaky fa tsy andria banina iny pambutseny. Ande pamaky akaiky pambutseny mbola lafo tany. Tany pambutseny le izy. Akaiky io. Akaiky io. Pila akaiky io. Tsisy pirotoroto mandeha tao pily zany. Lelesy ry rato ry source andrimana tena raha. Tira kotora tsy mamanga. Mahay le tia trany mahitsy tonga ny meritsy atosika. Atrany Ambomanga rova. Eko zany rehefa tsy misy firetana kely. Tsy milay mitantara io. Eny am-pahatongavana misy ny fanaraha-maso na ny contrôle farany. Na dia efa tonga aza, mbola misy hatrany ny fikarakarana ny vatana. Raikitra ny fanorana eto. Isi mga
Somundo masekarvare boa ngitshwalela amacala inhliziyo yami isithwe. Ankoatr'izay mitoy ny sedra ho an'ny mpikambana. Fiampitana rano natao teto, tetezana namboariny zareo skoto no ampiasaina, tsy maintsy atao izay ahatafita. Sanjato io am surge le tade. Zava-misy etỳ amin'ny lasy koa ny fandrahoana sakafo akalamanjana, tafiditra anatin'ny fanabeazana azy ireo avokoa izany. Na mulai le mahandro sakafo andrahoina milay dia efa mikialy milay zany tsy mitovy tena samby hafa mihitsy atsina tiako tay moa ny any saribô mety hoe manotamoa ka ohatsoatra izany hafa mihitsy ny sakafo aty endasy asa manko amin'ny afoko tay dia hafa mihitsy ny tsirony. Le izy aloha izany dia merda fotsiny ianao dia izay mitaditady fika sy hanovana anazy dia momoako hoe ahavitana anazy ao anatin'ilay fotoana dia efa izay. Raha olo tsotra tsy vonona, mafy ny miatrika ny rodorodo, saingy efa olona voatefy ny tily.
Ny mahagaga mandrakizay ny fanaovana ny tily ho an'ny ankamaroan'ireo zokonjokony. Misy mbola tsy mahafony zavatra ny ainana ireo tily efa nahazo taona. Tsisy fisalasalana, tsisy fiambambana rehefa mifanena samy olona. Ny olona zany tena ohatra ianao rehefa nanao ny lidrodoroto nanao ny scoutisme ianao tsy manana fisalasalana mihitsy ka manao tsara zany dia miresaka tombo be dehibe zay fa tsy misy zany le fiavinavonana tsy fiolokolokoana zany fa tena hoe miara-miaina amin'ny sarababem-bahoaka fitezana tena mahomby zany tena hita mihitsy hoe zay zany efa niaina tamin'ny tena niaina tamin'ny skota raha mbola miaina amin'ny skota dia mahita tsara mihitsy tsy manana fisalasalana. Tona Ambatondrazaka torony lakaloatra tamin'izany filevana moa netsona ny fokon'olona tamin'izany fotoana zany dia 20 taona zay tamin'izany zay efa 10 taona zay fa niaina mahery niaina zany hoe olodorody zany torona loatra zany nahitana zavatra be dehibe amin'ny fiainana fitolaza eto anatin'izany matsiaro tantara be dehibe tamin'izany fotoana zany rano hoe sotrona anaty gourde hoe zany zao tantara anakay tenako anareo hoe nahitana zavatra oatra zany toetrano rehetrarehetra hoe manao ahoana rano tsy misy rano eny an-dalana dia nitady rano eny amin'izay teo anahitana hoe tanàna madio fa asiana perimanganaty fenondra lahy perimanganaty atao anatin'le rano dia nararanarina fotsiny teny an-dalana fa ahoana feno perimanganaty tiako ambara dia hoe misy fianarana zavatra be dehibe misy tesitra ny tesitra tena tesitra fa ahoana no nasiana anina ty zao mety zany fa le izy fianarana daholo avy eo mahatsapa hoe ay zany tsy tokony ataoko zany le rano fa be dehibe le zavatra azo hitoatran'ireny fanampy fanoana le izy tsy efa raha mikorina dia efa niainana dia natoy izao tsy ny ara-batana fotsiny tefen'ny fanaovana skota fa ny fanabeazana eo amin'ny fitondrantena dia tena misy dikany tanteraka. Tovovavy iray skota Iaingo 17 taona izy izao tsy haitrehitra ho azy ny fanaovana skota 4 taona izay no nahaskoty azy ary tena hita ny tsirony. Tena tafiditra tao anatiny aho tena hitako ny tsirony aloha. Manjary te hitarika izy teo voalohany hatrany ny tanora manao skoty. Voalohany misy an'le kilalao anatin'ny skoty fifaninanana mahatonga anao teo voalohany foana eo amin'ny fiainana tsy manaiky resin'olona mihitsy. Faharoany akonko le resaka fanalana tahotra sy fanalana henatra rehefa eny masin'olona ianao tsy matahotra nizana resaka amin'ny président ianao zany dia mba dia ohatry ny hoe sahy foana resaka amin'olona. Fahatelo ny asa soa ny evan'ny skotisma dia tena zava-dehibe tokoa satria manampy ny hafa havan'ny olona rehetra. Tovovavy toa azy koa izy mirahavavy reto. Izy reto indray dia afaka henatra ho azy rehefa niditra ho skota. Lasa tsy matahotahotra, lasa mora mifandray amin'ny olona fa tsy miavonavona dia lasa be resaka be. Tsy avako an'ilay skoto manala tahotra dia manala henatra dia mampianatra zavatra be dehibe. Ho an'ny iray aman-dreny aloha dia tena manova ny ankizy ny fanaovana skota. Ny lazako azy zany ohatra hoe eo amin'ny fitondrantena ohatra tsy ohatra n'ireny vehivavy hoe tia lamaody na ahoana moa zany tia mandehandeha amin'ny fiainana izao tontolo izao tsy zay zany ny zavatra hitana ihany. Skota koa zay taloha dia hitanay zany hoe nahasoanay le fitazana skota
dia izay no tena hoe naharesy lahatra sady nikizy tazaina skoto hafa mihitsy satria rehefa ao ianao a ampianarina hoe mivavaka voalohany a mahaleo tena tsy miankin-doha zany dia ny ao skotisme zany système leadership mantsiny ao dia izay mahatonga zay ny fantatra foana ny ankizy manao skoto satria tonga dia fantatra miavaka izy hoe mitarika mahasaha tsy mila hoe miandriandry satria ny skoto hoe tia fanampiana marina hoe misy mieritreritra hoe skoto ny olona mahantratra tsotsotra malotoloto kely nareo tena marina aloha zany hoe rehefa milasa ingereo malotoloto kely na zay arany fa tsy midika zany hoe ny olona mahantra fa ny skoto tsy mifidy saranga zany ny skoto. Bye bye. Akoatr'izay no tefena amin'ny fanaovana asa soa ny skoto tamin'ity rodorodo ny tanterahana farany teo ity izao dia nisongadina koa ilay antsoina hoe asa firotsahana no safidian'ny tily manokana ny fokontany Ambohitseheno anaovana asa soa. Voalohany amin'izany ity fiangonana FJKM Betela Ambohitseheno ity izay efa 570 taona. Mahatsiaro hoe velona ny fikambanana amin'izao fahitanay rodorodo maro be izao ny fanaovana asa eto amin'ny tanànanay koa zany dia fifaliana ho anay satria manavao. Ankoatr'izay anisan'ny vondrodorodo ny fampitaovana ny EPP eto Ambohitseheno. Hatreto aloha zao dia tena risatra tsy asa soa tena tsy mividina ny ray aminay mifatra tsy avidin'izao mihitsy raha sahirakirana kely satria hitanao zao skoto mandray andraikitra be ohatrany raha miaramila mihitsy zay dia zay. Dia misy fampizarana ihany koa moa zany ilay fampizarana tiako tenenina hoe fampizarana traikefa. Misy zany hoe mahay mandrafitra kokoa, misy ny tsy mahay mandrafitra kokoa dia mifampianatra aloha zareo dia aty zany izy sady mampiatra no tena manao an'ilay izy mihitsy. Dia efa niomana tany an-toerana mihitsy nampiomanina moa zany satria tena mba ho rafitra manaraka ny tena tokony ho izy ilay izy satria tokony hoe ho asana matianina mihitsy ary ny tokony ho izy amin'ilay izy araka ny hitantsika eo misy karazany maro ilay izy dia efa nomena ny refin'ilay izy dia manatotosa ry zareo. Manajary ny circuit électrique ny EPP Ambohitseheno satria raha mahatsikaritsika ny efitrano anankiroa atsy amin'ny sisiny atsy ambony dia tsisy électricité. Asa firotsahana tokoa eo izay tokoa ilay hoe tomefy hoe tontolo mena ho an'ny fiarahamonina, miasa ho an'ny fiarahamonina an-tsitrapo. Teto no narafitra ny fitaovana nanganana ilay antsoina hoe biblioteka, raikitra ny fifampizarana traikefa. Miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ho fankalazana ny ivon'ny Jobily fahavalopolo taonan'ny fiandalana tily eto Madagasikara.
tahak'izao vavaky ny soratra rodorodo-tsinjolavitra 9 tomefy fa 20 taona ny mpiandalana sampanamena fanasina sy fahazavana ho tsangam-bato fankalazana ny 20 taona ny mpiandalana eto Madagasikara ho an'ny faritany tily analamanga voany no anolorana izao fitoeram-boky ary boky izao ho an'ny EPP Soavinandriana androany asabotsy 12 jona 9 nandritra ity rodorodo-tsinjolavitra ity nisy koa ny karnaval ny arana tamin'ireo skoty hafa nisy ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana izay notanterahana teto Anjeva Ambohimanambola dingana farany tamin'ny hetsika. Hevitry ny nofokena amin'ny tampihavanana indrindra eo amin'ny sampanamena dia milaza fa fifaliana fa navita asa lehibe. Hita taratra zany rehefa avy namita donakafo ny mpiandalana anankiray dia misy nofokena amin'ny tampihavanana. Rehefa voatolotra talenta ny mpiandalana anankiray dia misy ny nofokena amin'ny tampihavanana. Rehefa nahazo mpiandalana vaovao dia misy ny nofokena amin'ny tampihavanana. Ilay nofokena amin'ny tampihavanana zany dia milaza fifaliana fa navita asa lehibe iray. Araka izany vita ny adido an'ireto plasy reto na izany aza mafy ny misedra izany. Tena mamelo tanteraka ny avy zanana manaikitra daholo atsaty rehetrarehetra iny. Tsy mampijaly tena ve manao an'ilay skoto? Ilay izy zany fanabeazany tsy dia misy hoe mampijaly tena na ohatrohatry izany fa ao anatin'ny fanabeazana daholo izy amin'ny ankapobeny. Dia afatra kely ho an'ilay filoha. Tokony natao hoe lavitra ezaka ilay anarany fa tsy tsinjo lavitra fa tena lavitra ilay ezaka. Tena lavitra mihitsy sady tsisy akitsinjo ilay izy fa aleo mba lavitra ezaka ny anarana amin'ny manaraka. Tena fizaka total mihitsy manaikitra daholo ny vatape ny tapitongotra rehetrarehetra iny mba vita ihany ka tsy mampijaly tena ka ao anatin'ilay manala azy daholo izany rehetrarehetra izany ilay ilay manao skoto. Fomba fanabeazana mahomby ny fanaovana skoto maro ny resy lahatra amin'izany.
afatra tena vitaiko amin'ny ray aman-dreny a manahirana ny mitaiza tanora ankehitriny satria miazakazaka mankany amin'ny fandrosoana ratsy izao fiainantsika izao dia ny tena tsara kokoa zany a mitaiza ny zanaka ao anatin'ny sampana ao amin'ny sehatra ny fiangonana tsy voatery skoto fa ny akosa moa skoto ny zanako dia anentanako mihitsy ny skoto fa hitanao fa sady na ara-panahany a voavolavolany ny ara-tsaina indrindrindra amin'ny fianarana vitany tsara ary mazoto mianatra ny ankizy mandalo amin'ny skotisma ary ny akabetsahan'ny skotisma hitako dia saiko tafita avokoa. Mampirisika ny ray aman-dreny eto zany a ampiditra ny ankizy ao anatin'ny fikambanana skoto fa manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny ankizy zany ny fikambanana skoto ahitany zavatra maro be zany ao anatin'ny fikambanana skoto na fitondran-tenany a ny amin'ny fitondran'ny fiainana zany ary ny ankizy skoto dia ankizy mahay midemerta miaratsiny amin'ny fitenena midemerta tiako tenenany hoe midemerta afaka tena manao effort amin'ny fiainana izy zany amin'ny zavatra aingakainga tsisy tsony zany hoe aiza dada ny akandronay mba pasoto irineny ny akandronay na ohatr'izany fa efa tonda endralava izy zao raha anao izy a maingana be fa kingakinga be anaty mahazo sakafo rehefa aingana satria zareo reo zany tsina raha fitantarany anaty bozaka any dia efa tena midemerta mihitsy ary lera ny sakafoanany andry fa haizana mitondra tena zany tena ampianarina ny skotisma zazavavy amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra ny fahamontinana ny fiainana rehetrarehetra zany ampianarina eo adolona na ny fahadiovanarany question d'hygiène amin'ny mahavehivavy ampianarina any amin'ny skotisma daholo zany. Skotisma dia mitaiza tanora mitaiza zatovavy ary mitaiza ankizivavy manentana anareo skoto tsy hoe miditra any am-pasana tsy izany atao hoe skoto izany foana manko matetika mahatonga ny ankizy hoe miala hoe tsy tsy hanao skoto fa reny no entana hoe fazana reny no entana amin'ny voakala tsy izany mihitsy ny atao hoe skoto fa skoto fitazana tanora zatovavy mba olo-mendrika andry ny fianakaviana miara-mila an'i Jesosy Kristy ary olombany eo anivon'ny fiainany. Na izany aza misy hatrany ny lesoka tokony hareniny. Ny voalohany indrindra aloha zany dia ny amin'ny hoe le firahalahiana skoto dia sy ilay tena foto-kevitra le hoe fanompoana an'Andriamanitra, fanompoana ny tanindrazana sy ny namana ao anatin'ny firahalahiana sy fanetreteny zany dia ankehitriny no hitako hoe mety ho lesoko anga dia ny amin'ny hoe ohatrany hoe tafalentika ao anatin'ny rivotra iainan'izao tontolo izao ny skoto ankehitriny ka tsy nirehitra akory ka ohatrany manjary ohatrany tsy dia tena mijoro fanasina fahazavana ihany fa manjary tafaraka ao anatin'ilay tontolo izay. Ny olana ihany koa misy tsy mahazo loatra ny tena antony hidirana ho skoto. Fa io zany nizay indraindray zany misoko miteny hoe tsy azon'le zandry ateoriana ny ankabetsahany ny atao hoe skotisma fa eritreretina hoe fikambanana ohatran'ny fikambanana tsotsotra reny le izy kanefa ny ato ny skotisma nefa ny fanabeazana feno no raisina ato zany amin'ny maha-olona sy ny manodidina azy zany dia ny olana anankiray koa ny zava-misy koa zany tsy ahafahan'ny sasa mitojatra amin'ny farany ny antony dia tsotra hoe asa raha ohatra izy vehivavy sy fitenina dia manambady dia tsy skoto le vatany dia tsy avela amin'ny vadiny mandeha intsony izy raha izay faharoa amin'ny asa dia tsy azony koa le skoto nefa skoto zany na hita Antananarivo na any faritany na ny ivelan'i Madagasikara dia mitovy foana io tsy ovany fomba fanabeazana skoto dia izay no antony hoe azo misy fanekeny izay ataonay hoe azoko tsara sady ekeko. Mbola kely enina taona ny ankizy dia efa afaka ampidirina hanao skoto. Eo dia mbola mijanona ho nofinofy avokoa ny zavatra rehetra. Ny atao hoe loftao dia zazalahy
sampana farany indrindra ao amin'ny farany kely indrindra ao amin'ny tily dia izy io dia zaza enitaona ka hatramin'ny 12 taona dia miaina ao anatin'ny tontolo nofinofy izy io fitaizana azy ireo dia izy ireo manana ny tarasy ny fomba maro samihafa mampiavaka anazy amin'ny sampana rehetrarehetra. Raha fehezina fomba mahomby amin'ny fanabeazana ny ankizy, ny tanora, ny fidirana ho skoto. Tsy misy ihany mahakasika ireny ankizy ireny rehefa mandeha milasy. Tsara ho fantatra mantsy fa ao anatin'ny fikambanana iraisam-pirenena ny skotisma isika malagasy. Noho izany misy tokoa ny fiarovana antsika ao anatin'izay. Ny FSM zany no miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara eo anivon'ny firaisana skotisma maneran-tany na io ho an'ny zazavavy na ho an'ny zazalahy, miaro ny tombontsoan'ny Madagasikara, mitondra tenin'ny Madagasikara eo anivon'ny fivoriana iraisam-pirenena. Raha tsy teny fotsiny satsika ohatra hoe tamin'ny herintaona nisy ny fivorian'ny skoto afrikana tany Ouganda dia nisolo tena tany ny malagasy dia naneho ny heviny Madagasikara momba an'ilay politika iraisam-pirenena ny skotisma maneran-tany. Ny fikambanana dia misy ilay antsoina hoe fiantohana ihany koa. Ny fikambanana tily eto Madagasikara aloha zany dia assuré, zany hoe miantoka voantoka ny mpikambana rehetra izay mandoa karatra zany na mandoa an'izay assurance izay. Ny fivoriam-ben'ny mpanazava azy tily eto Madagasikara no mametra ny sarany ny vola alohan'ny mpikambana tsiraray ary miova araky ny ambaratonga nandraikitra avy izy io. Isa-taona vao manomboka zany ny taom-panabeazana, zany eo amin'ny volana oktobra eo dia efa mandray ny saran'ny fiantohana ny fikambanana. Any amin'ny isa-paritany ihany no angonina izay saram-piantohan'ny ankizy tsiraray na ny mpiandraikitra tsiraray izay dia alefa aty amin'ny foibe mpikambanana, ary ny foibe mpikambanana indray no mandefa izany any amin'ny trano izay trano fiantohana zany izay efa mifampiraharaha amin'ny fikambanana dia any no mandoa ny saran'izay fiantohana izay. Tsy fikambanana mitady vola ny skotisma fa fikambanana manao asa soa. Araka izany tsy misy ahina ny amin'ny tokony andoavam-bola be amin'ny fitaizana ny ankizy ao anatiny. Baba Marabu, Baba Marabu, MC. Dia mifarana hatreo ny fandarana ABC Investigation tamin'ny ity takariva ity
akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny rahantsika nahita teo fa fahombiazana lehibe no azo amin'ny resaka fanabeazana amin'ny fampidirana ny ankizy sy ny tanora ao anatiny izany fikambanana skotisma izany. Akasitrahana ary isika nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia manome fotoana anao amin'ny tapabolana indray ny fandaharana ABC Investigation. Mandra-pioana tompoko.